MCCI dia acteur clé voany foronina il y a 5 mois association mampifondrina ny promoteur de cuisson propre era Madagascar. Amin'izao fotoana izao zay dia regrouper 48 membres promoteurs éparpillés sur 13 régions de Madagascar. Tena potika ny tontolo iainana ripaka ny ala raha ny eto Antananarivo fotsiny resantsika dia 540 tonnes par jour ny charbon lanina Antananarivo. Tanjon'ilay MCCI zany amin'izay fotoana izay dia hoe hitondra alternative izany hoe solon'ny charbon de bois hoentina eny anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Tena ngeza be ilay défi satria amin'izao fotoana izao zany dia 5% ihany zany ny vahoaka malagasy, ny mponina, ny mpanjifa ny clean cooking eto Madagascar. Izany hoe ny charbon écologique 1% dia les autres cuisson propre 4%. Zay aloha ny défi anankiray voalohany hoe ahoana natratraranay an'ilay 20%. Tena tsy maintsy hiara hifarimbana zany zay amin'ny partie prenante rehetrarehetra. Ny onidi no ny initianay hoe atsangana io association io mivondrona ianareo dia andaotsika anangana plan stratégique. Izany hoe efa navita plan stratégique grande ligne izay nisoteniavan'ny onidi dia nandritra an'izay 3 mois zay nanomboka volana juillet dia efa développé ilay plan stratégique ary efa manana plan opérationnel pour 1 an izay amin'izao fotoana izao. Mbola défi anankiray manaraka ny fanovaina toe-tsaina. Mbola sarotra amintsika malagasy zany ny hiova amin'ilay habitude hiditra ny amin'ilay hoe zava-baovao. Tsy mbola afaka anala tanteraka ny vahoaka malagasy zay hoe aza mampiasa charbon de bois tsony na kitay fa au moins zany d'ici 2030 midina ho lasa 70% ny tany mponina mampiasa charbon de bois, zany hoe mba tafakatra 20% farafakely ny fampiasana angovo madio eto Madagasikara. Raha resaka akondro no resantsika raha ohatra ka ilay fin mai ilay izy dia tafidina 50% moins cher par rapport au charbon de bois ilay clean cooking. Plus izy industriel, plus miakatra les capacités de production, plus miakatra ny taxe tsy maintsy aloha, plus miakatra ny tout ce qui est coût d'exploitation dia miakatra les vidiny dia raha tena fandinihana zany eto somary mifanakaiky amin'ilay vidina charbon de bois izy dia alohan'ny olona makany amin'ilay mbola mahazatra noho n'ilay ampiasan'ilay clean cooking. Efa nandeha izay nanao resaka plaidoyer niaraka tamin'ny fanjakana fa mbola ho amafisina ilay izy ahoana natao mba ahafahana miaccélérer ny resaka taxe douanier izay tena mafy dia mafy ho anay mpamokatra ny clean cooking eto Madagasikara sy ny taxe sur le revenu mangataka izay zany tout ce qui est exonération ndreo taxe anankiroa hoe ahoana natao mba ho fiaraha-miasa mba ho jerena manokana ilay resaka clean cooking.